ity no ilay mpaminany, ity no Kristy, izany fanambaran'ny vahoaka marobe izany no mba hanasako anao indray amin'izao andro misokatra eo alohantsika izao. Miarabantsika rehetra indray amin'ity maraina ity tafahoana somatsara indray amin'ny alalan'izao fiarahantsika mandinika ny ten'Andriamanitra izao. Naiza toerana misy ianao, na ao an-trano, na any birao, na eny ambony fiara, naiza dia fifaliana ho any miaraka aminareo androany. Ary tiako indrindra raha mba atsapy ianao fa niteny taminao amin'ny alalan'izao fandarana izao Andriamanitra. Ny fiadantompony ho amintsika mandrakariva. Koa milohan'ny andiniantsika ny ten'Andriamanitra dia ndeha hiaraka hivavaka isika. Rainay aho izay any an-danitra ho amin'ny masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao. Tsotra anao indray izahay fa no tantanana sy ny vombinao tamin'ny alina mangina iny ka nahatratra izao maraina vaovao izao indray. Tombontsoa lehibe ho anay zany izay nomenao anay ho fanehonao fa tianao izahay. Misaotra ihany koa ny amin'izao mpiaino izao izay manana fandavan-tena sy fanoloran-tena hiaraka midinika amiko ny teninao. Ny fanirianay Andriamanitra dia mba ho havelanao ny fahotanay ary ny fanena masina kosa ny no ambomba ny tsirairay avy ka ampianatra anay izany teninao izany. Ny vavaka tonononay sy angatahanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ity no ilay mpaminany, ity no Kristy. Androany zany tsika dia resaka hoe fanambarana hafa indray izay nambarany vahoaka. Efa hifarana ny andro firavoravoana tany Jerosalema tamin'izay fotoana izay. Olona maro no manolotra izany andro firavoravoana izany. Ary teo an-kianjan'ny tempolo Jesosy dia nampianatra izy. Zao no voalazany teny amin'ny filazantsarany Jaona toko 7 ka ny 7:7 sy ny 8:7. Hoy izy hoe, ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana, zany hoe tamin'ny fotoana fahamaranana ilay andro firavoravoana, dia nitsangana Jesosy ka niantsona na hoe, raha misy olona mangetaheta, aoka izy anatona ka hisotro. Izay mino ahy dia hisy ony rano velona hiboiboika avy ao an-kibony, araka ny voalaza ny soratra masina. Fanambarana miezinezina izany. Antso nataon Jesosy hampamaranana ilay andro firavoravoana. Nitsangana Jesosy teo amin'ireto olona maro dia maro. Raha misy olona hoy Jesosy mangetaheta, aoka izy anatona ka hisotro. Mahavariana izany. Toy ny hoe Jesosy ve izany no hamoaka rano? Dia nampiany Jesosy hoe izay mino ahy dia hisy ony rano velona hiboiboika avy ao an-kibony, araka ny voalaza ny soratra masina. Fa inona no tiany Jesosy ambara? Ohatra anankiray izay fanambarana nataon'i Jesosy momba ny amin'ny tenany io andiny soratra masina somary manahirana io, izay mikasika ny tena maizy an Jesosy sy izay ataony amin'izay rehetra manatona azy. Fanambarana tena manaitra tokoa izany toe-javatra izany. Ianao koa hiantefany io antso io androany. Izaho koa hiantefany izany antso izany hoe raha misy olona mangetaheta, izy indray tsy mangetaheta. Izy indray tsy manana an'izany faniriana izany. Fa ny tiany Jesosy ambara eto dia hoe raha misy olona maniry fiainana, aoka izy anatona. Dia zao ny toy, izay mino ahy, zany hoe izay manatona an Jesosy, dia ho hisy ony rano velona hiboiboika avy ao an-kibony. Efa niresantsika io, fa io ony rano velona izay hiboiboika ao an-kibony io dia izay voalaza amin'ny filazantsarany Jaona toko 4:4 ka 9:7. Milaza manao hoe Jaona toko 4
Ka ny andininy faefatra ambin'ny folo manao hoe Jaona toko faefatra ka ny andininy faefatra ambin'ny folo. Fa na iza no misotro ny rano zay omeko azy, dia tsy hangetaheta mandrakizay, fa ny rano zay omeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Aika izany no tiany Jesosy ambara hoe Jesosy no fiainana ho antsika tsirairay avy. Fa rehefa nandrehan'izany ilay olona teo am-pamarana ny andro firavoravoana, nanahoana ny fihetsiky ny olona, nanahoana ny fandraisan'ny olona zany toe-javatra izany. Zao no voalazany eo amin'ny andininy fahavalo amby telopolo. Fa tsy nidina avy any an-danitra aho, fa tsy nidina avy any an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Ary ny sitrapony izay naniraka ahy dia tsy ny hamelako izy ho very izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako amin'ny andro farany izy. Andininy faraka amby efapolo. Dia nimonomonina tamin'i Jesosy ny olona, ary efa nandre ilay fanambarana, satria izy nanao hoe izao no mofo izay midina avy tany an-danitra. Andininy faharoa amby efapolo dia hoy ireo, tsy ile io fa no Jesosy zanako Josefa, tsy ile io fa no Jesosy zanako Josefa zay fantatsika ny rainy aman-dreniny. Ahoana no dia anaovany ankehitriny hoe izao midina avy any an-danitra. Dia hotoiza antsika ao amin'ny filazantsara Jaona toko fahafito ka ny andininy fahavalo, andininy fahaefapolo azafady. Ary ny sasany tamin'ny vahoaka raha nandre izany teny izany dia nanao hoe ity tokoa ilay mpaminany. Ary hoy ny sasany, ity no Kristy. Fa hoy kosa ny sasany, avy any Galili va no iavian'i Kristy? Nanana ny fanambarany ny tsiraray avy. Tao ny laza hoe tena ity marina ilay mpaminany izay nolazain'i Mosesy. Tao indray nieritreritra manao hoe tena izy tokoa no Kristy. Saingy niteraka ady hevitra be dia be ny amin'ny hoe Mesia, hoe ny Mesia nge tsy avy any Galili, fa tsy maintsy avy amin'ny taranaka Davida izany. Ny Mesia nge tsy maintsy teraka tao Betlehemy. Ny tsy fantatry ny olona sasany, Jesosy nefa nahafeno izany fepetra izany, sady taranaka Davida izy, no teraka tao Betlehema izy, no nitoetra hibetsaka tao Galili. Jesosy no ilay mihitsy. Tsy nijanona teo anefa ny zavatra nitranga, fa vokatra toe-javatra izay dia ny saratsaina ny olona tao an-tanàna. Saratao zany manaiky tena izy ilay Mesia. Fa mananahoana kosa ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany? Manahoana ny fanambaran'izy ireo? Eo amin'ny andininy fahadimy amby efapolo sy ny manaraka, ary ny mpiandro raharaha nankeo amin'ny lombisorona sy ny fariseo ka hoy izy ireo taminy, nahoana ianareo tsy nitondra azy? Ny mpiandro raharaha namaly hoe tsy mbola nisy olona niteny tahaka izany. Zany hoe ireo mpitondra fivavahana zay nien'ny fanambaran Jesosy zany, nahita ny fihetsiky Jesosy dia nanaiky ihany koa fa ity mihitsy ilay Mesia. Tsy misy olona mbola niteny tahaka izany fanambarana izany. Dia ny fanometsiny izy ireo amin'ny andininy fahafito amby efapolo. Ary ny fariseo namaly azy hoe ianareo koa mba voafitaka. Moa misy mpanapaka na fariseo mba nino azy ve? Fa voaozina reto vahoaka reto zay tsy malala ny lalàna. Tamin'izay fotoana izay no nararaotany Jaona mpanao batisa indray ilazany amin'ny Nikodemosy. Nikodemosy mantsy dia fariseo izy. Fariseo Nikodemosy. Anankiray fariseo dia anankiray andininy fahadimapolo. Ary Nikodemosy anankiray teo aminy dia ilay nankeo amin'i Jesosy teo aloha ka nao taminy hoe moa manameloka olona va ny lalàntsika raha tsy mbola mihaino azy aloha ka mahafantatra izay nataony. Hitantsika eto zany fa na ny fariseo na ireo mpiandro raharaha aza dia niodikodina ilona ny zavatra mitranga. Fa Nikodemosy nanaiky an' Jesosy. Nino an' Jesosy? Nanjary teo akaikin'i Jesosy. Ary fantatsika tsara ny fiafaran'ny fiainan'i Nikodemosy. Fa rehefa maty Jesosy dia anisany handray anjara tamin'ny fikarakarana ny fatin'i Jesosy Nikodemosy. Zany fanambaran'ny vahoaka izany no mba hisariako ny sainao indray androany amin'ity androany ity. Fanambarana miezinezina hoe ianao kosa manao an' Jesosy ho izy ianao.
raha fantatrao ny fitiavany, fantatrao ny famondram-pony, fantatrao ny fahasoavany zay miasa amin'ilay isan'andronandro, ataonao iza Jesosy androany. Nampalahelo tamin'ny andininy farany amin'ny andininy farany amin'ny dimapolo dia zao ny voalaza. Izy ireo namarika anao taminy hoe ianao koa anga mba avy any Galili, mantsy Nikodemosy io. Dia hoy izy ireo ihany, dinio dia ho hitanao fa tsy mba misy mpaminany avy any Galili. Zany no takatry reto mpitondra fivavahana, mampalahelo zany a. Kanefa ny zavatra misy a, betsaka ireo mpaminany avy ao Galili. Anisan'izany ry Debora, anisan'izany ry Baraka, anisan'izany ry Tola, anisan'izany ry Elona, anisan'izany ry Jona, Elisa mpaminany, anisan'izany koa ry Osia. Reo dia mpaminany avy ao Galili avokoa. Ny zavatra mitranga zany dia zao, na ireto mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany aza dia tsy mampianatra ny tena marina amin'ny vahoaka izay nentiny tamin'izany fotoana izany. Ka dia amin'ity androany ity ary izany fanambarana izany ka nilazan'izy ireto vahoaka be manao hoe ity no ilay mpaminany, ity no Kristy, no mba tiako fanambarana ihany koa izay ataonao amin'ny olona rehetrarehetra manao hoe Jesosy no Kristy, Jesosy no mpaminany, Jesosy no Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Dia izany fanambarana ataonao amin'ny olona izany koa dia hitondra soa sy fifaliana ho anao mandritra izao tontolo andro izao. Tapamaranana dia tonoiko mandrakariva aminao ny fiadanany tompo iaraka ivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, sotranao izay no fitiavanao anay ka nahafahanay niaraka nandinika indray ny teninao tamin'ity androany ity. Ingani ny teninao izay no renisina teo, tsy andalo fotsiny aminay fa kosa mba hitondra fanavaozana, hitondra fiainana vaovao ho an'ny tsirairay avy. Ka na iza misy anay dia manana fahasahina izahay hanambara fa Jesosy no Mesia, Jesosy no ilay mpaminany, Jesosy no fiainana mandrakizay ho anay. Dia mitahiry anay, mitahizo ampiaino izao sy izay mahakasika azy, aza mahafoina mahasaraka anay ianao. Anaran'i Jesosy no angatahana ny vavaka. Amen.